rano zany fanatitra zany Andriamanitra satria betsaka ny zavatra ilaina azy atao fiangonana ho fampandrosoana ny fanjakanao mba hitombo be zany fanatitra zany Andriamanitra. Mivavaka koa zay Andriamanitra mba tsy tsatra hitombo ny fitahinana ary manana ambiampy eo amin'ny fiainanay. Anao ny dera, anao ny ady, anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asa ho toerana tompo. Alléluia. Alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia ndeha isika tena amorony fifantohantsika eto anatrehan'Andriamanitra mba tena ho azontsika ny teny izay alefany amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra androany. Ndeha isika hiara hitsangana nome voninahitra n'Andriamanitra amin'ilay hira hoe masina masina ianao Jehova, feno voninahitra ao ny tany rehetra. Masina masina ianao ry Tompo, feno voninahitra ao ny tany rehetra, ny firene rehetra mioby anao, tera siat anao, okazavanay ny tavanao mba ho fantatray fa eto ianao, ny any an-danitra mideranao, fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao io. Halleluia, ho anao mpanja, ny any an-danitra mideranao, fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao io. Halleluia, ho anao mpanja, masina masina ianao ry Tompo, feno voninahitra ny tany rehetra, ny firene rehetra mioby anao, tera siat anao, okazavanay ny tavanao mba ho fantatray fa eto ianao, ny any an-danitra mideranao, fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao io. Halleluia, ho anao mpanja, ny any an-danitra mideranao, fa tsara ny Andriamanitsika zao rehetra izao io. Halleluia, ho anao mpanja, halleluia, ho anao mpanja, halleluia, ho anao mpanja. Haleluya. Eto Andriamanitra, eto ny tenin'Andriamanitra, eto ny herin'Andriamanitra, eto ny ranon'i Jesosy Kristy, eto ny anjelin'Andriamanitra, eto ny sofon'Andriamanitra, eto ny mason'Andriamanitra,
Eto ny tanan'Andriamanitra. Salamo 2:valopolo voalohany. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary eo anatrehan'ireo Andriamanitra no itsara. Tonga eto izay Andriamanitra nantona anao androany. Tsy tonga izay hiala voly satria tsy ampy fialam-boly. Fa tonga izay anantona an'ilay namorona anay. Tsy tonga izay hitady fifaliana. Fa tonga izay aneo fifaliana. Yaona amin'ilay nahary anay izay androany. Niambuni tsy mietry nerirehetra de Putika netinao ny fandrese. Nandesiana Nandesiana Niambuni tsy mietry Nerirehetra de Putika netinao ny fandrese. Nandesiana Nandesiana Niambuni tsy mietry nerirehetra de putika netinao ny fandrese. Mandesianao Niambuni tsy mietry nerirehetra de putika netinao ny fandrese. Mandesianao Niambuni tsy mietry nerirehetra de putika netinao ny fandrese. Mandesianao Sosiano Nandes Lita ny fiainako dia Andriamanitra. Ny zava-pisotro dia ny rano Jesosy. Ny fihinako dia ny tenany Kristy. Ny renirano ilomanosako dia ny fanahy masina. Ny rivotra iainako dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny fandriako dia ny aimaitry sy ny tenin'Andriamanitra. Ny tsorakasonao sy ny tenao reny no mahafatahotra. Velona ny Andriamanitra, ifikirako ny Andriamanitra, ato anatiko ny Andriamanitra. Aya reba shakaya mahe ireba sente kelelemo raba shakaya endelelemo shakaya. Isa kosa dia feno heri dia ny fanahin'i Jehova. Miainga ny voromahery
tsy mijanona raha tsy eny amin'ny tendrony za zay olona zay manapaka aho mandresy aho mahery aho mafy aho satria manana ny Jesosy. Ni ambony tsy maintsy mihetra nerirehetra depotika nentinao ny fandreseny mandresy anao ni ambony tsy maintsy mihetra nerirehetra depotika nentinao ny fandreseny mandresy anao ni ambony tsy maintsy mihetra nerirehetra depotika nentinao ny fandreseny mandresy anao osory ny teny rehetra lokany vavako ny zanatsoratra sy ny renitsoratra mivoaka avy ao ambavako ho afo hoery ho osika ny lantopeo sy ny tsindropeo ny fiatoana sy ny baraingo rehetra feno hery avy aminao anova fiainana anova ny zavamisy ampitsahatra loza anokatra varavarana ho an'ny fiainana ametraka fitahina ametraka fiarovana na rano Jesosy ny eo ambonin'izao fivoriana zao mandidina nyity fanatrian'Andriamanitra ito mivoaka eto ianao mandresy. Alleluia. Avereny zao Jesosy io Andriamanitra ianao ary eto ianao zao. Amen. Afaka mahazo toerana. Hallelujah. Hallelujah. Ny natao batisa farany rehetra manantona voamirava. Voamirava fotsiny dia manantona ianareo. Tian'Andriamanitra ianao. Mety sambanao ny tonga eto amin'ny fanany voninahitra androany. Eto tsy fivoriam-bavaka fa fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy mivory mba hivavaka fa tonga hiaina hiaraka amin'Andriamanitra. Ny ataony trondro ao anaty rano tsy milona anaty rano fa miaina ao anaty rano. Ka ny atao hoe tsy lona anaty vavaka fa hiaina hiaraka amin'Andriamanitra. Fa maninona ny voasakana ny fanampiana. Zay no jerentsika zao. Ny amenna no tsy amenna. Fa maninona ny voasakana ny fanampiana. Hoana hoe zafady. Fa maninona ny voasakana ny fanampiana. Misy fotoana ianao hanampy olona fa arakaraka ny eritreretanao hanampiana azy a teo ianao no ny sakatsakana teo amin'ny fiainanao. Dia misy fanontaniana zay apetraka eto hoe maninona ny voatafika ny mpanampy. Ianao ilay hanampy azy a lasa voatafika, lasa nisy blocage, lasa nisy korontana teo aminao. Raha vao nanomboka eritreritra hanampy azy ianao. Maninona ny voatafika ny mpanampy. Averena azafady. Andeha hanampy azy ianao dia nanomboka teo a tsy azo ny karamanao, korontana ny fiainanao,
Ty zay anao tamin'io any laso kely aloha fa zavatra tsy milamina mihitsy ato. Dia tsy raikitra le fanampiana. Le olona ampiana voasakana ny fanampiana. Enao anampiny ray naninona ianao? Voatafika ianao. Inona ny mahatonga an'izany? Zao manko hoe izy isika eto ambonin'ny tany dia natao hifanampy. Zay no mahatonga nyity lesony ty androany tsy maintsy iresahana. Tsy maintsy ho resahana. Raha ianao zany eto ambonin'ny tany tsy manampin'izaniza leo ianao maty. Tenena amin'ny namanao raha tsy anampin'izaniza leo ianao tsisy hoe. Satria tsisy ilananao na ny kely hoe. Ty tena hoe. Aleo maty ianao hoe. Toy izay velona fa tsy anampin'izaniza. Raha tezitra amin'izany ianao dia andana mody. Satria tsisy ilananao. Mazava sa tsy mazava zany. Inona ny ilananao? Inona ny ilananao? Ianao velona tsy anampin'izaniza. Dika zany vesatra ho an'ny fiainana. Fa ny ilanan'ny olona anampy olona. Inona ny namoronana ny olona tamin'ny voalohany Adama ny voaforona voalohany. Dia tsy mety ho zay Andriamanitra raha irery raha lehilahy dia nanaovana Eva izy. Aninona? Eva natao hanampy an'i Adama, i Adama natao hanampy an'i Eva. Mandriava ianao raha lasana bava malala. Izay zany dia amboleo ao an-tsainao zany. Ianao dia ny fronona mba hanampy ny hafa. Ny olona ty tena dia tsy misy ilana azy. Zay no tsara ny didin'Andriamanitra. Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Ka ny fitiavana ambava tsy fitiavana. Tsy fitiavana ny fitiavana raha tsy misy resaka fanomezana, raha tsy misy resaka fanampiana. Fa raha faratsiny raha tsisy fanampiana ara-materialy omena mba misy hevitra omena. Ary ny olona raha vao tsisy zavatra nampin'ny hafa mihitsy tsisy ilana azy. Vesatra ho an'ny fiainana, vesatra ho an'ny fiarahamonina, ary na maty aza tsisy andevina. Ary na olona ilanja azy mbola ty le olona ratsy maty ty. Amboleo ao an-tsaina voalohany fa velona mba ho an'ny hafa ianao. Alléluia. Inona tsara ianao zafady? Velona mba hanampy ny hafa ary ny atongavanao eto dia alléluia. Ho transformena mihitsy ianao amin'ny antom-pisinao. Nijoroka eto sao dia hanampy ianao. Za zao tsy tokony hijoro eto mihitsy fa tsy resako anao ny antony. Fa nijoroka eto dia hanampy ianao ny atongavako eto zao. Nandehanako tany Diego dia hanampy an zareo any. Ho any Antananarivo afaka tapa-bolana hanampy an zareo any. Ho any Tuliara afaka rovolana hanampy an zareo any. Ny antom-pisiko dia ho fanampiana ny hafa. Zay no mahatonga tsy maintsy mirecharge ny vatako amin'ny torimaso rehefa reraka satria tsy ho vitako le antom-pisiko raha vao diso reraka loatra. Zay no mahatonga mitady fotoana hinanana sakafo indraindray satria tsy vitako ny antom-pisiko rehefa maty ny anoanana. Fa ny antom-pisiko tsy ho anay ihany. Raha ho anay ihany mety tsy mavita zay zavatra tokony ho ataoko amin'izao satria ny antony hietsehako amin'izao tsy ho anà fa ho an'ny hafa. Raha tonga eto ianao tsy modifiena fa transformena. Tsy hovaina kely fa avadika mihitsy hovaina ifotona mihitsy ianao. Raha nabavy raha lahy malala. Ataovy ao an-tsaina manongo izao ny antom-pisinao dia ho fanampiana ny hafa. Irotsaka be ny tanàna va ianao, inona ny irotsahanao be ny tanàna? Karama ve? Fa tsy ho an'ilay tanàna. Ary zay no mampaloto ny politika satria politika an-tseza. Fa tsy politika, ny politika zany art de gérer les cités. Zay ny atao hoe politika, fomba fitantanana tanàna. Mandria ve? Zay no mahatonga na politika tsy mety ankehitriny satria na ny définition za tsy fantan'le olona irotsaka. Fa raha vao mikasakasa irotsaka izy vao mianatra science politika kely. Dia mba manana notion kely amina politika fa nandikany politika za tsy hainy. Raha ilatsaka se fokotany ianao, inona ny tanjonao? Ampandroso fokotany sa ahazo vola amin'ny olona vidividy tany karakara taratasy? Raha anao paster ianao, inona ny tanjonao?
leo tompoina, leo ajaina, le tsy fantatra hoe anaterany olona vola sa anampy an'ireo vahoaka ireo amonjy an'ireo olona ireo. Ny antom-pisiny Mosesy dia nafaka ny zanak'Israely hiala ao Egypta hitondra azy ho any Kanana. Dia hozy Andriamanitra hoe Mosesy tsy mankantsony ianao fa Josoa no ataoko solonao hiampiditra azy ho any Kanana. Ny antony namoronana ny Samson natao ankibon'ny vadiny Manoa dia izao hitsara ny Israely hanafaka azy eo an-tanan'ny Filistina. Ny antony nanosorana ny Jesosy tsy ho azy. Hozy izy hoe ny fanahin'i Jehovah no atao amiko efa nanosika hitory teny somafalo ho any malahelo. Jereo tsara nampidinina ny onction dia endana mankany amin'ny malahelo. Ny rahana eto ho anao raha lasaina bavy malala. Ny rahana eto ho anao. Ny rahana eto ho anao. Ny rahana eto ho anao. Ato tsy fiangonan'ny olona ty tena. Ato koa tsy fiangonan'ny olona tsy mety hofana. Fa raha tonga eto ianao mety teza hofana. Mety marary ianao tonga eto ny tanjona tsy dia asalamanao fa ny tanjona ny amonjenanao dia ho tonga anao atanjaka dia anasitrana ny marary mitovy aminao ndray aoriana kely eo. Dikan'izany tsy mahazo miala ianao raha sitrana. Fa mieritreretako hoe izy marary ho avy eo ianao ndray no anasitrana azy. Tsy hoe ho afatra ny tanjana nanan'ny olona trosa ianao fa ho tonga fitahina ho an'ireo olona bokan-trosa maro be ireo. Mba hanankana orinasa ianao dia ianao ny hanome asan'izy ireo anao valifaty amin'ilay trosa saika nampikatra anao. Noforonina ianao fanampiana ny hafa. Raha mikaramy ianao tsy mieritreritra ny ampidi-bola ihany fa mieritreritra ihany koa hijery fianakaviana, hijery ankohonana. Noforonina ianao mba ho any hafa. Raha fozam-bavin'ny Petera na rary tsy mety sitrana, ninona fomba nitsabona azy hatramin'izay? Fa rehefa niteny reny Jesosy mafy nitazo dia hoy ny Baiboly hoe sitrana ny rafozan'ny vavin'ny Petera ary nitsangana nanompo azy ireo. Iza le azy ireo? Jesosy sy ny apôstôly. Zany hoe vao natanjaka izy dia nanompo ny apôstôly sy Jesosy nikarakara an'ireo apôstôly ireo vao sitrana izy. Inona ny ataonao rehefa sitrana no baibay? Noforonina ianao hanampy ny hafa raha lasaina vavy malala. Mety misoky ianao ny fanambarako fa izany mihitsy no izy. Tsy natao ty tena ianao. Jesosy tonga tetỳ ambonin'ny tany tsy natao azy fa natao anao. Na i Jodasy aza ny fivadiany natao anao. Misy olona tsy maintsy natao nivadika mba havoavonjy ianao. Fa raha sisy an'i Jodasy veritsika. Iza ny andeha madika an'i Jesosy raha tsy teo Jodasy. Na Jodasy aza nanampy ianao ary ny fahaverezany nasoa anao. Ny olona marina tsy andeha nombo an'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana. Raha lasaina vavy malala. Mandrea tsara ve ianao eto androany? Dominy namanao ry namako hoe noforonina ianao mba ho fitahiana ho any hafa, mba ho fanampiana ny hafa. Mandrea tsara ve ianao androany? Raha teo lehibe ianao dia izay no toe-tsaina. Tsy mieritreritra hoe za teo goavana. Non, fanompoana ny mahalehibe, fanampiana ny mahalehibe. Melehibe ho azy ny anaranao rehefa manampy ny hafa ianao. Goavana ho azy ianao rehefa manampy ny hafa. Fa raha mieritreritra goavana ho azy amin'izao ianao dia minana zavatra mampibontsina. Ary ankalazao any ny anaranao. Waira tsy maintsy mandeha. Fa raha te olona lehibe ianao, raha te hiakatra ianao, fanampiana. Fa manompoka ampio fotsiny ny havanao dia ho hitanao fa lehibe ao anaty fianakaviana ny anaranao. Ampio ny fiarahamonina aminao dia hitanao fa najanao daholo ny fiarahamonina. Matoy ianareo manaja, tsy za mitady ajaina fa za manampy ianareo. Maninona ny voasakana ny fanampiana? Satria misy fanampiana voasakany tsy tonga. Misy olona zao maro aminareo ho ampiny olona fa tsy tonga le fanampiana. Tsy tonga le vola. Misy miandro vola tsy tonga le vola. Misy miandro olona tsy tonga le olona. Maninona tsy tonga le izy? Ary maro aminareo koa hanampy olona fa tratrana tafika anao tatoato dia tsy vitanao ny manampy azy dia hozy ianao hoe fananinona ary. Io no jerentsika zao.
Marc 4, 35, 39. Marc 4, 35, 39. Ary andro izay ihany rehefa arivany andro dia hoy izy taminy, andeha isika hita hoeny ampita. Misy olona tafita eny ampita androany. Misy olona tafita amin'ny zavatra tiany androany. Misy olona tafita amin'ny zavatra karakarainy androany. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen d'activation. Ary andro izay ihany rehefa arivany andro dia hoy izy taminy, andeha isika hita hoeny ampita. Ary rehefa nampidiny mpianany ny vahoaka dia nentiny tamin'io samikely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy samikely sasany koa niaraka tamin'ny averiny, samikely sasany niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary ny anjera zay raha ny alin-drano ny samikely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny samikely tambony ny ondana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra eo, tsy mampaninona anao va? Izao ahafatesanay izao. Ary ny foy izy dia ny teny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina mitsara ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Elo tsara. Jesosy niteny tamin'ny mpianana, andeha isika hita hoeny ampita. Fa ny mpianatra tsy mbola mahafantatra hoe inona ny atao hoeny ampita, fa faly fotsiny reo miaraka amin'ny Jesosy dia zay. Ary nisy samikely sasany koa niaraka tamin'ireo. Samikely sasany, dikan'izany tsy ray, fa mihoatra ny ray. Nisy samikely niaraka tamin'ireo, mety nisy 2, mety nisy 3, mety misy 4 na 5 mandeha eny ambony ranomasina. Fa rehefa tonga teny afovoany ranomasina teny ny samikely nisy an'i Jesosy. Dia hoy ny Baiboly, nisy tafio-drivotra mahery. Ka nila ny anjerazerany alony rano ny sambo, feno rano ny sambo, ary mila ilentaka. Ankoatra ny sambo nandehanan'i Jesosy, dia nisy koa samikely sasany. Namaky tsara n'io Baiboly io ary alasena bavy malala. Dia ny zavatra hitako teto zao, ilay sambo nisy an'i Jesosy sy ny mpianany ihany no tratra n'ilay tafio-drivotra. Fa ireto sambo sasany reto tsisy resaka, tsisy nanafika, tsisy fanafiana, tsy misy blocage, tsy misy attaque, tsy misy sampona. Fa lay nisy an'i Jesosy sy ny mpianany no tratra ny tafio-drivotra. Inona ny antony? Eo Marka 5 eo ny antony. Marka 5:1 hatramin'ny 10. Ary tonga teny ampitany ranomasina. Ahoana hoe zafady? Inona ny tenin'i Jesosy tamin'ireo mpianan'ireo, andeha isika hita eny ampita. Ary Marka 5:1 izy tonga eny ampita ny ranomasina. Inona ary leo ampita ny ranomasina? Satria zay ny dian'ireo eny ampita. Inona ary le eny ampita? Ary tonga teny ampita ny ranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy ireo. Io Gerasena io ihany ny atao Gadarena. Ary no niala teo an-tsambokely izy. Niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mipana maloto nivoaka avy teo amin'ny fasana ka nifanena taminy. Fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra azy. Fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na tamin'ny tanany no tapahiny, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahiny ary ny gadra tamin'ny tongony no torotoroiny ka tsy nisy olona nafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy ka ninananana sady nitetitena tamin'ny vato. Mafy be izy a. Fa noho ny nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankoka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe mo mifaninona kory izao sonoro Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra. Ampiany ihaniko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly azy satria Jesosy efa nanao taminy hoe
mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto dia nanontany azy Jesosy hoe iza moa no anaranao ary izy namaly hoe legiona no anarako satria maro. Misy mamaky ve? Maro. Ary ny fona tamin'izy mba tsoroany ala amin'izany tany izany ampitany ranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy ireo. Ary noho niala teo Tsamokely izy zay ngamba aiza ny farany teo 140 ny farany niverina ny notiko ato zay. Inona le eny apita tery apita nisy lehilahy azona fanahy maloto ary mafy be ny zavatra namatotra an'io lehilahy io. Zareo tsara fa fatorana amin'ny gadra ny tanany sy ny tongony fa tapatapahany tonga dia tapaka. Ary ny Baiboly dia milaza fa misy taona izy any am-pasana, misy taona izy eny an-tendrombohitra ary minananana, miteniteny fahatany, mirediredy, mimenimenina ary tetitetehiny amin'ny vato ny tanany. Ary ny Baiboly dia milaza teo fa tsisy olona mahazo mandalo amin'izany lalana izany. Ny antony loza be izy, masika be izy, mafy be izy, matanjaka be izy. O Jesosy, andeha isika hita hoe ny ampita. Andeha aninona zany Jesosy? Andeha hanafaka an'io lehilahy io, andeha hanampy an'io lehilahy io. Mazava sa tsy mazava? Inona ny diany reny eny ampita? Andeha hanampy an'io lehilahy io mba ho voavonjy izy, mba ho afaka izy, mba hiverina iaina amin'ny fiarahamonina indray izy. Eno tsara fa rehefa teny avoany ranomasina amin'izay ry Jesosy sy ny mpianana dia tsy hinanaiky ny fanahy tamin'io rangahy io ny reklamery Jesosy hoe zay tsy manaiky ny hanavahana ho an'io. Zay le antony tafio-drevitra teny amin'ny ranomasina. Zay tsy manaiky ny hanafahana ho an'io. Maty anatin'ny ty ranomasina tenareo, milendika atonareo androany. Tsy ekena io, anay io lehilahy io efa nafatotra hihatra amin'izay io tany am-pasana teny an-tendrombohitra. Ianareo ve hieritreritra nafaka an'io? Tsia, tsy ekenay zany, maty anareo androany, voatafika nareo androany. Zay ny atao hoe réclamation. Esprit de réclamation. Ny réclamer an Jesosy sy ny mpianany lay fanahy tao amin'io lehilahy io. Mazava aminao ve? Inona ny notafian'ilay fanahy? Lay aide, lay fanampiana. Non, tsy ho tonga tianareo. Satria raha tonga tianareo, afaka tirangaty. Raha tonga tianareo, avy tirangaty. Raha tonga tianareo, voavonjy tirangaty. Tsy mahazo tonga tianareo. Misy fotoana koa ianao ampiny olona, fa le fanampiana tsy tonga eny aminao, ary le manampy anao misy ataka mahazo azy ihany. Le manampy anao misy krontana mahazo azy ihany. Na aty aminao aty misy zavatra mireklame azy. Zay no mahatonga azy miteny hoe fa ahoana mihitsy, sa efa saika hanome an'izao anao, sa saika hanampy anao, sa saika anao. Fa tato ato ohatrany tsisy mety le izy. Tsy izy ihany no manana olana, fa ianao ampina no manana olana. Ary le zavatra ty aminao no mireklame azy ihany. Ny zavatra ty aminao no manakana azy ihany. Dia mikrontana ny asany, mikrontana ny fiainany. Orana bavy, misy taonareo misy lehilahy milaza fanampy anareo, fa hatramin'ny eritreretina nanampy anao dia nikorontana ny asany tany. Zareo tsara fa mahita eto fa misy karazana manifestation be dehibe eto androany. Satria maro aminareo reo nefa saika nampiana, maro aminareo reo saika navita trano, maro aminareo reo nefa saika vita mariage telo taona lasa izy. Fa vonikasa anampy anao izy dia afaka tamin'ny asany. Vonikasa anampy anao izy dia nikorontana ny fiainany ara-bola, veratra amin'ny kara-panondrony sy ny pasiporiny. Vonikasa anampy anao izy, nisy maty tao amin'izareo tao, tsy raikitra ny fanampiananao. Inona ny antony? Ao aminao mihitsy misy zavatra tsy manaiky, dia izay olona manampy anao tratrana problème. Ny tanjona tsy ny alalanao an'izany ihany, fa ianao afaka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy olona
aza toerana nandeha tsara zao ny asa orinasa mandeha tsara zao vao niditra atao ianao dia nikato ny orinasa io satria orinasa io tady amelona anao orinasa io tady azahoanao karama ty zany hoe zarery ve ny nampikatona an'io tsy hainao ny nampikatona azy fa le zavatra ao aminao satria le zavatra ao aminao mihitsy tsy manaiky ny ahatafavoaka anao ka niza miara-miasa aminao dia hidirana problème niza miara-miasa aminao dia hiarana zavatsarotra ary tsy vitan'izany fa misy fotoana koa ianao anampy olona dia vao netrehitra nampy azy ianao dia nidirana problème tsotra ny antony lay zavatra avy any amin'ny any no mireklame mety tsy azonao ampiny io fa nenay io azonao moa tao amin'ny tany Geraseny ty devoly ity ary io devoly io dia esprit territoriaux fana miasa amin'io tany io fana tompo tany ianareo ve zany nafaka le olona zay ho azonay amin'ity tany ity tsia ary voalaza ny baiboly fa rehefa norohan Jesosy le fana dia nifona tamin'i Jesosy mba tsy horohana hiala amin'izany tany izany dikan'izany izy hiala ao anatin'le olona ihany fa tsy hiala amin'ilay tany fa hijanona amin'io tany io ihany dia Jesosy ho amin'io tany io ty izy anay ty olona ty ka tsy mahazo mandeha amin'ity tany ty nareo fa anay ty olona ty ary fanahy avy amin'ity tany ty zay tsy mahazo manitsaka nyty ianareo misy aminareo efa tokony hipetraka any ivelany mihitsy hipetraka any andafy any mihitsy fa le alitara alatsangana mihitsy no milazy tsy mahazo miala eto a Madagasikara io amin'ny fotoana iomananao an'izany ho any ivelany zany ohatra resaka fianarana dia mikorontana ny atidohanao tsisy miditra amin'ny lohanao tsony zay fianarana tsisy niditra tamin'ny lohanao tsony ny fianarana satria le fianarana no atongavanao aty ivelany dia ny réclamation napetraka taminao tsy mahazo mankany ivelany tsy mahazo mankany andafy dia vao manomboka iomana ho any ianao dia mikorontana ny any an-tsainao any androany amamerina ny fifantohana any an-tsainao amin'ny anaran'i Jesosy misy aminareo tsy natao hipetraka amin'ity firenena ity mihitsy aza dio ny fanofanay ny voninahitra dia natao aneran-tany misy aminareo natao maso ivony fanay ny voninahitra ny ampitan-dranomasina dia amin'ny fotoana misy asa na mariage na tsy fantatra hoe inona tokony atongavana ho any efa nisy alitara atao natsangana io tsy mahazo mankany dia le fomba atongavana ho any mihitsy na nisy korontana dia tsisy toyany tsony ny fikarakaranao ny fivoahanao hatramin'ny androany ny ninona sakana ao anatin'ny tiafatra ity barakay miala aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa maninona no voasakana ny fanampiana tsy avy aizy io tsy avy aizy fa ato aminao ary detekteny ny fanamaso teto izao tsy maintsy tafavoaka ianao tsy maintsy tonga aminao io fanampiana io misy fanampiana miaingany fa nisy nanakana ary sy taizany zavatra nanakana fa tao aminao ihany ary androany io zavatra manakana io io zavatra manakana io androany ianjeran'ny afon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy misy karazana teny mila samborina eo am-pitsanganana anomboka ny kirotam-pahasoavana anomboka ny kirotam-panafahana anomboka aleluia ye fa maninona ny voasakana ny fanampiana ny fianakaviana ray manontolo efa niandrandra fa ianao raha azonao io asa io raha azonao io vola io raha azonao io poste io toerana io dia afaka manampy ny prêt-à-pot aminao ianao afaka manampy ny havanao ianao
fa nisy réclamé tao hoe poteo izy fa tsy mba azo avy teo fianakaviana eo. Mijoro eto amin'ny altara androany mitondra tenim-panafahana, mitondra tenim-panafahana. Ianao zay natao fitahiana ho an'ny fianakaviana, ianao zay natao fanavotana ho an'ny fianakaviana. Oh, mamotsitra tenim-panafahana eto zao. Parole de délivrance in the name of Jesus. Receive it. Yeah. Yo. Misy ankizy ao nalaky ny ala nianatra kanefa tao amin'ny fianarany ny saika lasa lavitra azy. Ao amin'Andriamanitra dia mbola misy natao deuxième chance. Jereo any ambadika an'izany. Misy ny atao deuxième chance. Rehefa tsy nety le fianaranao, Andriamanitra afaka midevie anao. Ary mahita fomba hitondrananao eo amin'ny destinénao izy. Raha lalana ray no sakanany favalo, lalana fito no sokafan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tsy nety le tamin'ny voalohany, Andriamanitra mbola manokatra lalana hafa indray. Eto tonga hanokatra lalana zao. Tsy tonga hitory-teny fa tonga hanambara teny. Halleluja. Tonga hamotsitra teny. Tona teny mpanafahana. Yerebosha kaya bahendele rebosha. Eny tsara tsy naomby tamin'le tetika voalohany Satana dia tady mbola andarakaraka ireklamenao amin'ny zavakafy indray. Rehefa tsy voany tamin'le tetika voalohany ianao ka mbola hitady anaraka anao izy ametraka zavakafy indray, ny Andriamanitra izay maniraka eto Jesosy Kristy no mandefa afo indray, manapotika an'io sakana faharoa eo indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Irebo shakaya baho, ireba shanda yabo, arabo shakaya mahe, irebo shaka, ye, irebo shako yaba, irebo shanda yabo, irebo shakaya mahendele rebosh, irebo shakaya baba. Nupten no fatsputka, nupten no fatsputka, nurafane no fatsrav, nusimbaine no fatsimba. Yerebo shakaya bahen, yerebo shakaya babaho, yerebo shakaya. Marapo fini non sakana Satan. Androan ftona tsane kena itsuni. Avere nuptena fatsputka, nusimbaina fatsisimba. Andruani ni fanampina, si VOASAKANA itsuni. Si VOASAKANA itsuni amin'ny anaran'i Jesosy. Eno itsara. Maro aminareo nefa nahatsinjo hoe io le fitahina. Io le fitahina. Maro aminareo nefa nahatsinjo io le izy. Io le asa. Ary efa ninonareo fa voaray amin'le asa. Io le tokantrano. Efa nankalaza ianao hoe za atao mariage. Efa bevoky ianao, efa nieritreritra hoe hiteraka, efa nividy lambanjazy.
Kanana efa tsinjinao. Kanana efa tsinjinao. Saingy tsy tafiditra ianao. Ny esprit de réclamation zay réclame anao mifanena amin'ny herin'Andriamanitra androany atoandro. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Foanako ny mpanakana. Foanako ny mpanakana. Foanako ny mpanakana. Foanako ny mpanakana. Mpanakana mariage foanako. Mpanakana zaza anaty kipo foanako. Mpamono zaza efa teraka foanako. Mpanakana asa efa tokony anao foanako. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mandrapaviny ianao ny voasakana. Mitsora eto azao. Mandrapaviny ianao ny voasakana. Mandrapaviny ianao ny voasakana. Mandrapaviny ianao ny voasakana. Mandrapavina ianao ny voasakana. Tsy azo ekena itsony. Tsy azo ekena itsony. Tsy azo ekena itsony. Jesosy tsy nanaiky rehefa ny sakana tsy ho an'ny Gadarena. Koa tsy manaiky sika senao ao anatin'io sambo. Tsy maintsy tonga any Gadarena isika. Tsy maintsy tonga iry Gerasena isika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hey. Erebo shakoya baba ho. Erima sondolorobo shakaya baho. Erebo shakaya mo. Enderebo shakaya baba he. Ireba hokarama sondolorobo. Eto ny anjelin'Andriamanitra. Eto ny anjelin'Andriamanitra. Eto ny anjelin'Andriamanitra. Eto ny herin'Andriamanitra. Eto ny herin'Andriamanitra. Eto ny sabatra Jehova. Rebo shakoya bahendelerebo. Avereno. Tsy voasakana itsony ny fitahina. Tsy voasakana itsony ny fanampiana. Tsy voasakana itsony ny fahasoavana. Tsy voasakana itsony amin'ny anaran'i Jesosy. Avereno zao za fitahina ho an'ny fianakaviako. Fanampiana ho an'ny fianakaviako. Natao hitany fianakaviako. Hanampy ny fianakaviako. Tsy manaiky itsony aho. Tsy manaiky itsony aho. Nio sakatsakany miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny hery mahatonga an'io. Miala ato anatiko zao. Miala ato anatiko zao. Miala ato anatiko zao. Miala ato anatiko zao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry zanako vava mitsangana ianao. Mitsangana ingana ianao. Enoy tsara, enoy tsara, enoy tsara. Enoy tsara, enoy tsara. Oh, io resaka fankalana fianakaviana io atao tsy hitombona itsony. Ho tiny ianao satria vita nampy azy. Eto ianao mijoro, atsangano ny tananao. Ianao za mieritreritra tsony eto tsy maintsy ho tafavoaka ny fianako indray andro. Esory ao an-tsainy zany. Fa efa fotoana zao. Efa fotoana zao. Tsy miaro tsony ianao. Fa miprovoke. Provoke. Afo ny fanafana. Afo ny fanafana. Afo ny fanafana. Afo ny fanafana. Enoia. Ny anjelin'Andriamanitra makany amin'ny tombony mpamosavy zao. Manitsaka ny altara ny mpamosavy. Hoy hoe ny anjelin'Andriamanitra manitsaka ny amin'ny tombony mpamosavy zao. Hitsahany ny altara ny mpamosavy. Dia mikesaka. Mikesaka. Enonareo maro aminareo ranabavy. Lasa miaraka amina vehivavy hafa ny vadinao zao. Kanefa mbola tianao izy ary mbola maminao ny tokantranonao. Eto ianao manamaso tena mara-piavina fa androany ny anjelin'Andriamanitra. Raha misy hery ao anatinao manakana ny fiverenany. Raha misy hery ao anatinao manakana ny fiverenany. Tsy nareo rehetra zany fa misy olona tratran'izany. Io hery eo amin'izao. Oh, ny afin'Andriamanitra mandorany io. Rebo shakaya ba. Endelereba shakaya. Rakama senda. Rebobo shakoya. Rekamaya sente. Manifestation. 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 Tsy tonga androany ilalao
Ary tsy tonga aneo démonstration de puissance fa tonga miaraka amina mouvement de délivrance. Ny odina atao teo amin'ny fanananao, ny odina atao teo amin'ny lakanao, ny odina atao teo an-tokotaninao, ny odina atao tany amin'ny dossier anao, ny odina ampisarananao sy ny vadinao. Endelelebo sakoya ba. Avereno zao ny anjelin'Andriamanitra mankany amin'ny tobony ny mpamosavy, manisaka ny altara ny mpamosavy, mireklame anany anjely, misintona anany anjely, ho eo amin'ny fanafana. Erebo sakoya. Miteraka ny tsy miteraka, mahazo taranaka ny tsy miteraka, tsy misy afa-jazana momba eto amin'ny taniko, taniko, taniko. Ho tanteraina anisan'ny androko, androko, androko. Erebo sa palpitation gros cœur mandao anao sawe. Erebo sakoya mahe, erebo sakaya mahe, orobo sekoya maha. Endelebo androany fotoana nafahan'ny tompo an'ireo olona efa diso ela loatra atao anatin'ny zavatra nahazo azy io. Tsy ho ana tasy voamaly ty fotoana androany ty, tsy ho ana areti-nify vao tamin'ny marainy ty fotoana androany ty, ho an'ireo olona efa ela atao anaty lavaka. Nahoana ny fiainam-pitiavanao no bloqué satria no gafin'ny olona ny anaranao, na sy ny ga dia nahanidy iny dia nariny hatramin'ny lakile, dia tsisy lakile ny ara-pitiavanao, tsisy lakile ny ara-pitiavanao, diso fanantenana, diso fanantenana, diso fanantenana. Androany ahiditra ao amin'ny tontolonao, miaraka amin'ny sabatra, miaraka amin'ny sabatra, miaraka amin'ny anjely, anjely, anjely n'Andriamanitra. Tonga ny fotoana anafahananao. Today is your day, today is your day, today is your day, today is your day. Erebo sakaya, ranabavy avity anao, za mahita fana miasa eny aminao, mibloke ny fivelomanao, mibloke, misy mankahala anao, misy mamosavy anao, misy manimba anao, misy manakorontana anao, ary mametraka fatezerana atao anatin'ny fona ao ato. Ohatry hoe afaka ianao raha jereno, kanefa misy fanao tena idina mihitsy, idina mihitsy, idina mihitsy, idina mihitsy ny fiainanao. Mijoro eto azao miaraka amin'ny anjely anankiray, anjely miaraka amin'ny fanalahidy eny an-tanana, mamany olona zay nandrahana rehetrarehetra. Erebo sakaya rababababa seko seko yama. Be de be ny afaka amizao, be de be ny afaka amizao, be de be ny afaka amizao. Af ataovy manantona izy, ataovy manantona izy. Manodidina eto herin'Andriamanitra, manodidina eto herin'Andriamanitra, 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 herin'Andriamanitra. Erebo sako yamamahe, re krontam-pasoavana, krontam-panafana. Erebo sa aloha avy amizay, aloha avy amizay. Sakana ny zavatra ataonao tsy ho vita, sakana ny zavatra ataonao tsy ho tanteraka, aloha avy amizay. Erebo sako yababa hendelerebo, oroka andelerebo. Tenen'ny tompo androany, vangio a Jesosy fe ranabavy, ny tompony andeo anao ao anaty nofy ny zavatra tokony ataonao, satria ianao dia fofoy ny olona ny ainao mba ho faty ianao. Ary zareo manodidina anao tsisy olona tianao na ray azy. Hitako tsara mihitsy. Eretanao daholo ny vavan'ny olona rehetra manodidinao eo. Ary ianao manofo ratsy foana ianao. Manofo maty za tamin'ny alina olona maty. Vao tamin'ny alina ianao nanofo olona maty. Maty tamin'ny alina. Iza le olona? Olona io vadiny namako zay maty. Dia tamin'ny herinandro za nanofy any io dadiko aho. Dia raha vavinay vao maty tamin'ny herinandro koa miseho aminakahy foana. Satria misy olona any mandefa hery amin'ona anao. Krontam-pasoavana. Cela ne me dérange pas. Laisse-le. Yerebo shakayaba. Yerebo.
Misy mijery isan'andro ianao. Ahoana ny amin'ny tenany iny, ahoana ny ravanany iny. Ataony zay vava ratsy rehetra mba ialanao amin'ny olona akory misy ianao eo. Marina zany. Fa zaho tsy mamaly azy mihitsy atakely. Fenao aza matoky azy tsony. Zaho tsy matoky azy eka anaty foko. Ny anjely vao mihodina aminao dia ny anjelin'Andriamanitra manafaka anao eo. Erebosakoya mama he. Anaty fona ao ato. Ny olanao dia anatin'ny fona ao ato. Manana retom-po ianao. Ary io retom-po io tadiavin'ny devoly amin'ona anao. Alohanao io zao. Alohanao io zao. Ereba shakaya mahe. Irema zunda larabobo shakaya. Aza mitady ahy ianareo fa mitady avany Andriamanitra. Satria eto izy zao. Samy mivavaka mitenena fa androany Andriamanitra anao. Tsy voasakany intsony ny fanampiana. Aloavy. Erebo shakaya. Fotoana androany andringanana alitara. Andravana alitara. Erebo shakoya. Rababa shakaya. Erebo shakoya. Af. Erebo shakoya ma. Tsy voasakany intsony uzazy io. Tsy voasakany intsony uzazy io. Efa ela no niandrasanao an'ity zaza ity. Your time is coming. Your time is coming. Receive your baby boy in the name of Jesus. Receive your baby boy in the name of Jesus. Yerebo shakaya bo. Endala raba shakaya. Mahita ao aminao. Fanam réclamer anao. Avy any amin'ny reny ianao fa mepita ato aminao. Mepita ato aminao le izy. Io izy afaka ianao zao. Afaka ianao androany. Miala minao. Na io fanahy io. Zay fanahy atao amin'ny reninao ka mbola ao aminao. Atao amin'ny rainao ka mbola ao aminao. Nempita tamin'ny alalan'ny 23 chromosome. Nempita tamin'ny alalan'ny 23 chromosome. Tamina ADN. Transféré. Tamin'ny alalan'ny ADN. Tamin'ny alalan'ny 23 chromosome. Le tao amin'ny papanao ihany no ao aminao. Le briky mifatotra mba mijanany. Tsy Jesosy ny namahazy fa naniraka olona rola namahazy satria misy raharaha analany tompo azy. Androany za tonga eto anafaka anao sy ny zanakao, anafaka anao sy ny mamanao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Erebo shakaya. Erebo shakoya mavo. Avoy. Tsy misango ty fivoriany ty. Tsy tonga eto aho ilalao aminao fa tonga eto aho anampy anao. Tsy voasakana ny fitahiny. Tsy maty anao fa velona. Aloavy io fanahy io. Yerebo shakoya baba. Aza matahotra fa tian'Andriamanitra ianao. Aza matahotra fa tiany Jesosy ianao. Aloavy. Erebo shakaya. Mandrapahovina. No hitaraina blocage foana. Mandrapahovina. Androany ny fotoana. Sikaretra ive ilaza hoe androany ny fotoana. Afaka androany. Tonga am'izay ny fanampiana. Yeah. Oshandala rabo shakoya. Yeah.
Enoy tsara, enoy tsara. Enoy tsara ambanimbany zava-maneno. Teny anaty fiara avy any Digossereuse. Teny zavatra napahitana Andriamanitra momba na fianakaviana. Mba mankana isa eto ny rahalahy zay natsoiko. Nandefatsako message to amin'ny telefôny hoe tonga avy eto nareo mianakavy. Fa misy zavatra nasehony tompo anahy. Izy famitsorana fianakaviana eto androany. Hallelujah. Ianareo mivady, raha mbola misy fianakavianareo eto tetovy mankeo zao. Eto Jesosy, eto Jesosy, na mamanao mankanesa eto zao. Fa zao no naseho an'Andriamanitra dia asehoko araka ilay hitako. Mankanesa eto zao. Fa ny zazakely ataovy misy mitazona ny zazakely. Alléluia. Yereboshaka. Bon. Averene eto Jesosy. Ato amin'ity fiangonana ity Andriamanitra. Sao no napahitan'Andriamanitra. Ianareo nareo mivady. Niady be tena niady be tena niady be tena niady tsisy ohatry zany. Tena tezitra. Tena koa tena tezitra. Dia tena koronta be tsisy ohatry zany. Tena ady be. Dia rehefa tezitra ianao. Dia teo faty mihitsy. Teo faty mihitsy. Inona le antony? Satria nareo mivady anisany nomen'Andriamanitra ho an'ity fianakaviana ity. Ho fitahiana ho an'izy ireo, ho famelomana an'izy ireo. Dia atondray mamanareo misy olona miady aminy tena tsy tia azy ary maniry ny hafatesana. Ary nametraka hery mihitsy nanangana altara mba ary miady aminao mandra-pahafatinao zany olona zany. Dia ianareo mivady mamelona azy, manampy azy. Dia le fanana alefa ato aminy amin'izay izay tsy tia azy no mireklame anareo ahatonga anareo ikorontana. Satria rehefa mikorontana ianareo dia tsy tanteraka ny fanampiana azy. Azonareo le izy. Tratra. Satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra maneho zava-miafina. Tratra. 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 Ha? Ela sai. Ha, inona ny ela? Ela sai. Inona ny ela? Ha. Stina utafita izy io. Stina utafita izy io. Fa Jesosy ko izay tompoiko ato no naneho anahy. Zava-miafina. Dia zavatra ray ihany no mahazo anareo. Le nalefa tatany no mireklame anareo. Fa zao androany nareo afahana. Velaripona ny fandrika raha hitany vorona. Ary ianao tokony ho tahina be. Ianao koa tokony ho tahina be. Fa io zavatra io no misakana an'ilay fitahiana. Fa amin'izao fotoana zao amazanako anareo. Dia tonga mamotsitra fahasoavana. Tonga manafaka anareo. Ary ny anjely zay miaraka amiketo no mamahany fatorana. Zay namatorana anareo. Satria ny anaranareo efa eny amin'ny altara ratsy ihany. Efa ny altara ny anaranareo no fatorana any, no potehana any, no ravana. Ny anjelin'Andriamanitra ne ankany amin'ny toerana io zao. Amahany fatotra namatorana anareo any. Dia eto nareo miara afaka nareo mianakavy zao. Halleluja, halleluja. Nareo mianakavy amin'izao miara afaka. Miara afaka, miara afaka. Velao naovan'ny zareo azy. Velao miandra ny kasika Andriamanitra. Eo nareo. Sa manao ninino nareo.
aza mivavaka itsony nareo fa nareo mianakavy vokasiana Andriamanitra io erebo shakoya ikasika nareo mianakavy eto Andriamanitra amizao tsy izy fa ny anjelany no irahany hitondra ny anarany eto amin'ny altara nanao fahantompanareo erebo shakoya baba ho ireba baba shaka yamba ho endelerebo shakoya mama he ha zareo va izy fanafana lehibe amin'ny altara eo androany dia ho fantanareo fa tsy zany miasa ato anatin'ity trano ity fa ny tompo-trano eo ny anjelin'Andriamanitra eo ny anjelin'Andriamanitra tsy ho tantany satana ny zavatra ataon'ny anjelin'Andriamanitra tsy ho tantany satana tsy ho tantany satana avareny afo 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 ny Jesosy afo n'Andriamanitra afo ny Jesosy afo n'Andriamanitra tsy ho voasakana intsony ny fanampiana tsy ho voasakana intsony ny fanampiana tsy ho voasakana intsony ny fanampiana tsy mandrakizay ianao no ao anatiny io aty io tsy mandrakizay ianao no hijaly eo foana manao zavatra ianao dia miodikodina eo foana 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 fa androany manafaka anao ao Andriamanitra mikasika anao ny anjelin'Andriamanitra androany kasika anao izy zao aoka ho afaka tsy dia volo mietsika no ilaina fa olona afaka amin'ny anaran'i Jesosy olona afaka olona afaka olona afaka olona afaka Sami mivavaka androany ny fotoanako hoe tsy voasakana intsony ny fanampiana tsy voasakana intsony ny fanampiana tsy voasakana intsony tsy voasakana intsony ny fanampiana vava 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 fa eto ny tompo zao eto ny tompo zao avereno ny esprit de réclamation esprit de réclamation rava 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 mai vavaka ho an'ity fianakaviany ity le fanamijoro eo anelan'elanareo mivady anareo mifampitodika kely fanamijoro eo anelan'elanareo mivady ampikorotana anareo dia mifanena amin'ny anjelin'Andriamanitra sy ny afon'Andriamanitra eo anoloanareo ary ny fitahiana izay nisakana ny satana tsy ho anareo indro vitsorako ho anareo zany ary ny tanan'ny satana dia miala eo amin'ny fiainanareo nareo mianakavy ho tahian'Andriamanitra amin'izay raiso ny fahasoavana raiso amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta aloavy 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 manisa fito dia tsy aotsony ianao ray roa telo efatra dimy enina fito velona Jesosy sangana ianao haleluya tsofoko rano ho isy zavatra lehibe ho tonga eo aminareo ary tsy ho tonga tsolona izy zavatra ampiady anareo saiko zio na efa ankoro izy io teo na mbola lavidavitra kely tsy fantatro satria za tsy nahazo fotoana fa nampahitana fotsiny raha ho avy le izy tsy hitranga tsony
raha ankory le izy efa foana am'izay mahazoa an'le zavatra goavana beny am'izay. Alleluia. Fofoina amin'ny lanitra ny tananao, laza hoe velona Jesosy, velona Jesosy, laza hoe velona ny tompo. Angatao amin'ny tompo androany evangio manokana ny fiainanay mianakavy, evangio manokana samy mivavaka, samy mivavaka. Samy mivavaka mafy, samy mivavaka mafy, velona ny tompo. Vava mafy, vava mafy. Voata io fianakavianao io, tonga io fanampiny io, tonga io fanampiny io, tonga io fanampiny io. Eno iara lasana bavy. Andriamantsika dia Andriamanitra manampy. Tsy ny tamina hitany Adama irery dia nomeny mpanampy. Andriamanitra sitraka Andriamanitra ny anomenao fanampiana. Satria manampy olona Andriamanitra. Andriamanitra andefa olona ao anatin'ny fianakaviana io. Anampy aho. Andefa olona eo amin'ny fiainanao, anampy anao. Ary ianao dia ho transformena ho mpanampy olona amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mba manao zavatra kely amin'ny fiainan'ny olona fa ho mpanampy olona. Sady ampiana ianao no mpanampy anao. Mamafy fanampiana ianao dia mijinja fanampiana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho anao izay manaraka amin'ny tambazotra serasera, izay rehetra raisina eto dia raisinao ihany koa. Satria mamafy fanampiana ianao dia mijinja fanampiana ianao. Enoy tsara, amin'ny alahady zao tsika hanokana altara. Ovaina moquette rouge daholo ihany altara rehetra atao mifandraisak'olona ao ambony ao satria ho altarany ao. Mila vola isika 5 millions latsaka kely, 5 millions latsaka kely. Dia alefa any Antananarivo rehefa avy eo ividianana an'le moquette rouge dia ho tonga rapitso dia ho apetaka eto dia amin'ny alahady le izy tokanana. Altara zany atsangana izany manambara aminao fa raha hoisan'le olona mandray andraikitra sy mandray anjara amin'ny fanankanana ny altara ny fiangonana ianao dia enoy ahita ny famatsiana Andriamanitra miavaka. Satria miainga avy eto amin'ny altara eto ny zavatra rehetra iainantsika. Satria altarana fanekena ity. Ka anao an'izay hetsika izay tsika androany, tsy tsipaipaika ny ataontsika fa sacrifice. Inao azafady lazao namanao tsy tsipaipaika fa sacrifice. Anangana ny altara hoe sady ampiaingo ny altara. Fiangonantsika dia hivoatra trany. Ary miainga avy ato amin'ity altara ity be dehibe ny olona tahin'Andriamanitra. Be dehibe zao manaraka ao amin'ny Facebook zao. Ho anareo aty lavitra io daholo ny azonareo andefasana azy eo amin'ny écran io. Vola Airtel Money, Orange Money, Western Union, MoneyGram, Ria. Io no afaka andefasanareo izay fiaramiasa amin'ny altara izay. Be dehibe ny mahita fahasoavana, be dehibe ny mahita sitraka, mahita fitahina na eto Madagasikara na any ivelany miainga avy eto ambonin'ity altara ity. Otokana tsika ity. Tsy hoe ho amasinina fa efa masina ity. Raha tsy masina ity tsy ninina mitranga ito. Fa izy fanokanana
izy fiantsona an'Andriamanitra amin'ny refy ambonimbony kokoa satria misy refiny ny fiasan'Andriamanitra ao anaty fiangonana. Tatoatsika dia nahita ny fiasan'Andriamanitra tamina refy hafa. Fa aorianan'io tsika dia mbola hita indray amina refy hafa indray. Haleluya. Ika isy fanatriana mahery vaika rehefa avy eo isira ao tariko dia anatin'izay no anateranao sacrifice. Inona hoe zafady? Sacrifice fa tsy tsipaipaika. Afaka miverina amin'ny teranareo nareo. Mbola mitoy ny vavaka tsy mbola tapitra ny fotoana. Aoke tsangansika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Manantona kely aty rahalahy Petera. Rahalahy Petera mandeha any Tuliara mandritra ny 2 volana. Alatsinainy izy mandeha. Ny tehako tsy manome voninahitra n'Andriamanitra. Mandeha mitondra ny ty vavaka ity sy ty mouvement ty any Tuliara. 2 volana vita ny volana Oktobra dia miverina eto izy. Reto mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra dia ivezivezy arena Madagasikara atoato. Eto ny toerana anaovana formation dia mivoaka eto manao mission. Miverina avy any ny tanàna avy alehanareo misy transformation. Alohanareo tsy ho raraka onction. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zany rehetrarehetra zany dia ilana fiara-miasa daholo. Raha tianao ny jinja vola dia mamafaza vola. Ahoana hoe zafady? Be dia be ny miandry antsika any Toliara any. Ary any ny tanàna betsaka mpiantso indrindra eto Madagasikara isan-kerinandro miantso ana foana. Ary amin'ny fotoana andehananao any efa be dia be ny olona miandry any. Ary efa tonga any ianao dia tahaka ny hoe za ihany ny tonga any. Ary be dia be ny olona ho afaka any amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Eka hoetsentsika izay mouvement zay eto. Ary isy fitahina rabola ho avy. Ny anjelin'Andriamanitra mihitsy no hamatso volanao. Amen. Haleluya. Asio fanatazana eo. Avereny miaraka amiko Jesosy eo velona ianao. Eo amin'ny fiainana mianakavy. Natao fitahina ho an'ny fianakaviako aho. Natao fanampiana ho an'ny fianakaviako aho. Ary zay ara-iasa aminao amin'ny fananganana ny altara, amin'ny fandefasana missionnaire. Iara-iasa aminao a Jesosy. Tia hita ny anjelinao a mamatsy arabola eo amin'ny fiainako. Tia hita ny anjelinao a manafaka ny fianakaviako eo amin'ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeto ny fanatreana. Yeto ny ao anatin'izany tsika afaka mitondra ilay sacrifice. Anatsaratsika ny altara. Yeto ny fanatra. Yeto. Yeto e. Oh, 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 oh. Yeto ny fanatreana. Yeto e. Yeto ny fanatreana. Yeto e. Yeto ny fanatreana. Fanay masno. Oh, oh, oh. Yeto ny fanatreana. Yeto ny fanatreana. Yeto ny fanatreana. Fanay masno. Oh, 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 oh. Yeto ny fanatreana. Yeto ny fanatreana. Ataovy amin'ny finoana, fifantohana, amin'ny firaisana amin'Andriamanitra, zava-maso ny altara. Wow, 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 wow.
masina eto ny fanatrehanao Amen. eto ny fanatrehanao eto ny fanatrehanao fanay masina Velona Jesosy. Ty toerana ty dia toerana famadiana fiainan'olona. Ny momba lasa renin-jaza mifaly. Ny kamboty faly satria manana ray aman-dreny tonga ato. Ny reraka tonga matanjaka. Ny marary tonga mpanao vavaka fanafahana. Ny hoafatrosa tonga mpampisambotra. Lasa mpitoroteny daholo zay rehetra tonga eto. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mazo toerana daholo. Tena mahery ny Andriamantsika. Mitohy amin'ny sabotsy ty fotoanandroany ity. Mitohy amin'ny sabotsy. Metoy amin'ny sabotsy ty fotoanandroany ity. Satria tsy tapitra izy teo iny. Mitondra fianakaviana. Fa fotoana tena lehibe. Io sabotsy io. Ary zaho miteny anao sambatra ianao mivavaka ato. Amin'ity andro atoandro be ty ianao tsy menamenatra ny herin'Andriamanitra mikasika anao. Tsy miandro fotoana manokana. Fa amin'izao andro atoandro be andro andavanandro zao misy herin'Andriamanitra tsy menamenatra mamangivangy anao. Nanomboka omaly aho dia niditra antsetra amin'ny fotoana andavanandro. Talata sy alakamisy za tsy mitory-teny fa mandray an'ireo olona tsy mety afaka ireo. Satria tsy eken'ny foko izany. Raha mbola velona ianao dia mbola ifampitolomako ataoko izay afaka anao. Satria za natao hiambina ny fanahanao. Zay lazaiko anao fa na fotoana anaovana pause zany tsy misy. Tamin'ny alina tato mbola tsy ary nody aho omaly. Omaly maraina ny tonga teto mbola tsy ary nody aho hatramin'izao. Nanafatra akanjo avy any an-trano hitondrao akanjo. Trio nisy olona nisy vadiny anabaviko manko maty omaly. Atao amin'ny zoky olona ato izy. Miaraka amin'reto ray aman-dreny be reto izy. Tsy mety sitrana tsony tratrany ny vontony fony dia tension tratrany tension fa sitrana tamin'ny tension izy. Dia nilefo tany manara-penitra dia tsy avitra maty omaly. Dia be dehibe amin'ny fa niary toro omaly mbola hoany rehefa avy eo. Dia mbola tsy ary nody hatramin'ny androany za manao délivrance tao. Dia raha eny vaovao hoe maty any manara-penitra dia tany anamoaka an'izany ny karakara tomobile, ny karakara formol sy ny tariny. Dia miverina eto zany ny zava-misy amin'izah hitanao eto. Satria ny asa mandeha foana, fiainana mandeha foana, fiainana tsy maintsy hatrehana. Ya. Ka zao raha lasaina vavy malala. Raha mbola velona ianao dia mbola azo antenaina tsara ny aminao. Maty ianao vao tsisy hevitra intsony. Fa ianao mbola velona io, velomy tsara ny fanantenanao. Tsy maintsy tafavoaka tsika. Raha mbola ity fiangonana ity ny vavahanao, tsy avela ho hafa baraka zany ianao. Tsy avela ho hafa baraka zany ianao. Ho ampina ianao raha lasana vavy malala. Ho ampina ianao. Tenenao namana ho ampina ianao e. Tsy amela an'izany ianao. Zay vao tonga tany Diego. Lavitra ny lalana ny adiny 5:20. Tsy 24 heures fa 25 heures. Andro sy alina miampora iray. Miala amin'ny 4 hariva, amin'ny 4 tolakandro, tonga rapitso hariva amin'ny 5 tolakandro. Fa tonga zay namonjy hôtel, manao douche miakanjo, tonga dia any am-piangonana. Amin'izany adiny 5:20 zany. Tonga ny maraina, vavaka, misakafo, mijery kely an'ilay tanàna, hariva séminaire. Vao tonga fotsiny dia nandray olona ny ampitsony iny.
tapitra ny fotoam-bavaka teto tamin'ny alarobia dia misy olona miantso anahy avy any Diego. Nandefa altara zay izy momba ny fiainany. Go mihitsy ho azy eo dia antsika miona dia any anao raisiko. Misy olona tena tiana Andriamanitra. Izy tsy mahafantatra hoe zaho any zany, za tsy niteny taminareo tamin'ny alarobia hoe ho any Diego. Fa misy olona tiany Jesosy manokana. Dia tonga tany dia nandray azy. Tapitra ny fotoana sabotsy, alahady maraina zay lasa. Alahady maraina amin'ny 8 miala any, tonga eto amin'ny 7:20 dia tonga any an-trano, sola akanjo, mandro, tonga eto ndray izay ta. Alatsinainy iny efa teto sady. Aiza ny pause amin'izany, aiza ny récréation amin'izany. Any an-danitra zay vao mitsahatra. Je suis l'homme en mission. Alléluia. Reto moa hita ny fiainako ary nandefasana an'ireto eto, ao ry pasteur Jacques, pasteur Jérôme, nandefasana anareo eto hijery ny fiainako. Rehefa miala eto nareo dia manao an'io ataoko. Fa eto tsisy pasteur milalao, tsisy pasteur misomasoma, pasteur miasa. Mandria tsara ve nareo? Ary raha miala eto nareo rehetrarehetra eo dia mahita ny tanan'Andriamanitra, mahita ny voninahitran'Andriamanitra, mahita ny herin'Andriamanitra. Enareo mila zanak'ireo mahita taranaka, zay mila vady mahita vady. Mila itsika nitovizantsika dia samy mahita lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Dia ho tahiny tombo koa nareo ao amin'ny Facebook. Dia ho tahiny tombo dia ao tapao amin'izay ny ao amin'ny Facebook. Ok. Teneno ny namanao sabotsy zao miditra amin'ny fito sasany. Dia alahady hoe miditra amin'ny 8 maraina.